Fanjakan'Andriamanitra ny vahomery Jehova fiangonana vao manarana atsimo. Dia fotoana lehibe androany, efa aorianao izy roa kely dia tsisaka hitody sy alika. Dia fatsika hitsangana andray an'izy ireo haka ny toerana ety aloha.
Fantsika miarahaba ny kely satria vita soamantsana ny soratra tamin'ny mpanjakana izay manambara fa mpivady ara-dalàna izy ireo dia afaka mitehaka isika. Ny safidy no aty amin'ny efitrano fanjakana izy ireo nahoana moa dia mba eny torohevitra ara-baiboly izay hanampy an'izy ireo hanamafiorina ny fifankatiavana sy ny tokantrano. Dia anaraka an'izany fandaharana izany sika izao, tsika rehetra ihany koa afaka mandray soa amin'izany fandaharana izany satria hanampy atsika ho an'ireo izay mieritreritra ny hanambady na koa ireo izay efa ao anatin'ny fanambadiana. Fanombohana ny fandaharana dia afaka mitsangana tsika raha sitraka roa indray hanao hira anankiray tsika dia aveo izy vavaka. Dia ilay hira efa nozaraina tamintsika iny mitondra lohateny hoe iray sika izao laharana fafito amby valopolo miorina avy amin'ny Genesis toko faharoa dia fahatelo amby roapolo sy ny efatra amby roapolo izy io. Raha sitraka roa dia rahantsika mihira eo fitsangana. Jehovah Andriamanitra avy indrindra, Andriamanitra fitiavana, Tompon'ny haviany izao rehetra izao. Miondrika haban'izany ianao ny seza fiandriananao izay Jehovah ankehitriny ary faly miantso ny anaranao satria maro tokoa ireo fitahiana sy zava-tsoa maro izay omenao ny tsirairay avy. Dia anisan'izany Jehovah faly izay ankehitriny fa nampiray
raisinao anatin'ny fanambadiana itojo sy anika. Fandarana tena lehibe avy aminao zany ary misaotra anao zay Jehova no nanomezanao zany fandarana zany. Dia tianao hanana ho avy sambatra ny fianakaviana rehetra, anisan'izany itojo sy anika. Dia nanome ny fandarana ara-panatojo koa ianao mba nampianao anay handray sy eny ireo hevitra avy eo amin'ny teninao hanampy ny mpivady mba hahatonga an'izy ireo sambatra hatrany. Dia mba tahiny fandarana ohatrena eto Jehova mba hanampy anay indrindra ho an'ny mpandahatelo dia afaka hanazava amin'ny fomba tsotra sy mazava andro fampianaranao mifandray amin'ny fanambadiana. Dia toy izany koa itojo sy anika mba eny tsara ka voninana ihany koa ireo torohevitra izay omenao eto ho ampian'izy ireo ka hahatonga an'izy ireo hanana tokantrano sambatra. Izay rehetra ihany koa dia omeny fanano masina nampy anay hifantoka tsara handray soa indrindra rehefa ao anatin'ny fanambadiana mba eny tsara ireo torohevitra masoa izay omenao hanampy anay koa izany mba hahatonga anay hanana fianakaviana sambatra hatrany. Fandarana maro malamina toy izao maneran-tany ny hevitra ny fanjakana maro mba tahy koa izy ireny mba hitondra tera sy voninahitra ho any anaranao ary mba ahafahan'ireo mpivady vao handray tombontsoa amin'ireo fampianarana izay omenao. Izay Jehova mahatsiaro anatrehanao fa tsy lavitra ihany mangataka aminao ny famelan-keloka. Ka sitranao indrindra ary vavakay dia atolotra miaraka ampianaran'i Jesosy Kristy. Amen. Sotsika dia anasa ny rahalahandria mandiby amin'ny somika izy no amelavelatra ny rahalahateny fanambadiana mampisorona. Jehova manana fikasana tena tsara ho an'ny olombelona. Dia anisan'ny fandaharan'i Jehova ny fanambadiana. Ny fanambadiana io misy fikasan'i Jehova mantsy hoe hameno tany ny olo, dia ho paradisa ny tany, dia ho pary sambatra ny olona. Dia Jehova zany no loharan'ilay fanambadiana. Fa ho jerentsika hoe nahoana no izay tokoa no misy. Rehefa namory ny Jehova dia lehilahy ny voalohany olombelona. Dia misy andraikitra rehefa nataony teo karakaran'ilay sahany ilena izay resan'ny Baiboly. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia lasa hitan'i Jehova hoe mila mpihinanamana zany Adamo. Dia namian'ny Eva izy. Izay ilay fandaharan'i Jehova mikasika ny fanambadiana. Andreo jerentsika singa nareo sokafy eo amin'ny Genesis toko faharoa. Genesis toko faharoa dia tombakitsika ny andininy faharaiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Zao no vakin'ny andininy. Genesis toko faharoa dia ny andininy faharaiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Koa nataon'i Jehovahandriamanitra reniko ny toromaso lalina raha lehilahy ary raha mbola matory izy dia nalain'Andriamanitra ny taolatezany ray ary nakatony ny nofony teo amin'ilay misy azy. Ary Jehovahandriamanitra naloa vehivavy tamin'ilay taolatezana nalainy tamin'irah lehilahy dia nety ho an'irah lehilahy raha vehivavy. Hitantsika eo
Jehovah mihitsy zany no amin'ny fanambadiana, izy no loharan'ny fanambadiana. Dia maninona amin'ny andininy misy hoe tonga fihezana nalaina tamin'ny Adama namoronana ny Eva. Dia aravaky teny zany ohatry hoe nofon'ny Adama mihitsy no nofon'ny Eva. Fa mety tsy dia azontsika ampiarina aminareo roa zany aloha androany. Fa misy itovizana nefa nareo rehefa niresaka tamin'ny tojo dia nanontany kely tojo fa inona tena nahatonga anao hoe tapa-kevitra ny tojo dia eto zany hoe ianika vehivavy tsotra tena miany ahy dia manam-paharetana izay no toetra. Fa ny misy antoko koa nahasarika anazy tamin'ny hoe bika aman'endrika dia izy hoe ny halavany. Dia rehefa niresaka tamin'ny alika mitokana izay tena mitovy. Inona no nahatonga anao hoe nanapakatra ny tojo dia ireo mihitsy tojo tsara fanahy eo izy. Tena tia zavatra ara-panahy dia ny halavany koa izy. Tsika dia raha ilay fanazavana atao amin'ny Baiboly zany dia tena misy itovizana nareo. Indraindray raha nisy ankizy izay no tena hoe ohatran'ny mpianadaolo nareo. Dia hitanareo amin'izany fa i Jehovah zany no loharan'ny fanambadiana. Dia jereo ngeo amin'ny andininy faha-efatra amby roapolo amin'ny Genesis 2:4 teo hoe inona ny fanirian'i Jehovah. Genesis 2:4 dia ny andininy faha-efatra amby roapolo. Noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary mofo ray any Jehovah. Fandaharan'i Jehovah zany hoe manomboka androany dia fiarahana maharitra ny fiarahanareo. Fa mampanomboka Jehovah nareo dia anisan'ny fanirianareo no hoe ho fiarahana arik'izay. Sa tsy zany? Fa ho jerentsika androany hoe ny fitiavana sy ny fahasambarana ao amin'ny tokantrano anankiray no manasongadina hoe mendrika azy ny fanambadiana manome voninahitra ny Jehovah. Ity Jehovah Andriamanitra falifaly sy be fitiavana dia manahaka anazy zany tsika amin'ny fifampitondran'ny vady. Izao no jerentsika hoe inona ny azonareo atao mba hampaharitra ny fanambadianareo amin'ny fitiavana sy ny fahasambarana. Raha ny olona eto amin'ny tontolo ity ny ankamaroan'ny vady dia izay ahasambatra azy ny tena eritreretiny. Hitantsika izany hoe manao izay rehetra azo atao izy ireo mba ho sambatra, fa tsy mba izany kosa ho antsika mpanompon'i Jehovah. Ny fanambadiana dia fomba anankiray hanomezantsika voninahitra ny Jehovah. Dia miezaka zany tsika mba hanaraka an'ireo tahadana nomeny Jehovah, mba hanomezana voninahitra ny Jehovah ny fanambadiana. Dia handray anjara amin'izany zao nareo manomboka izao hoe fanambadianareo afaka hanomezanareo voninahitra ny Jehovah. Fa inona ny tokony atao? Atao hoe jerentsika ny Matio 4:20 misy zavatra tokony atao. Matio 4:20 dia ny andininy faha-enina amby 30 ka hatramin'ny faha-70. Matio 4:20 dia ny andininy faha-enina amby 30 ka hatramin'ny faha-70. Izao no resahana mpampianatra inona ny didy lehibe indrindra ao amin'ny lalàna. Dia hoy Jesosy taminy tia Jehovah Andriamanitra ao fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny sainao manontolo. Izany ny didy lehibe indrindra sady voalohany. Ny faharoa izay toy izany ihany dia izao: tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Mahaliana ilay andininy miresaka hoe ny fito amby 30 hoe ny fitiavana ny Jehovah didy voalohany indrindra. Raha tianareo zany ilay tokantranonareo hanome voninahitra ny Jehovah sy hoe ahatsapa ho faly sambatra nareo dia tokony ho toerana voalohany Jehovah. Izay zany ilay azonareo ampiany. Dia ampisehonareo an'izay ny hoe miezaka nareo manaraka ny torohevitry Jehovah.
ahoana moa izany hoe tiany Jehova toerana voalohany fa angatsy anika ilay tia tojo dia anika. Fa ahoana moa izany? Dikan'izany dia hoe ilainareo ny manaja fatratra ny Jehova. Izay zany ilay hoe tiany Jehova voalohany, manaja fatratra ny Jehova. Nareo zao itojo io tena mahafinaritra izy io misy fomba fiteniny izay rehefa hoe hanao zavatra vonona foantsika. Tena firesaka tojo matetika izany. Dia tamin'izany izy efa tambola mpitombo zany dia efa niezaka niatrika an'ireo zava-manahirana teo amin'ny fiainana, niezaka nanampiny hafa. Fa nakanao izy dia lasa mirandrana anankiroa zany. Dia raha ilay toetra tsara hitany aminao dia hita hoe hanampy azy mba nanomboka fiainana vaovao tsara indray toy an'ilay nataony tamin'izy mpitombo. Fa ilay resantsika eto hoe Jehova tokony amin'ny toerana voalohany dia mitovy teny ny resaka hoe tokony fahatelo Jehova. Raha tady aravaky teny zany raha randrana anankitelo azonona fa mafy mitady hibatana zavatra, sitomana zavatra sisy. Fa andaoko eo jerentsika ilay toriteny toko faefatra dia manambe antsika isaintsaina zany ilay hoe atao tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny tokantranonareo Jehova omena ny toerana voalohany. Izay ilay hoe manaja fatratra ny Jehova. Toriteny toko faefatra dia ny fa 12 no vakitsika. Izao no resana hoe ny olon-tokana mety ho raisin'ny olona iray fa raha olona kosa tohitra azy ary mitady randra-telo tsy mora tapahana. Raha ataonareo amin'ny toerana voalohany zany Jehova dia tanteraka ilay faniriana hoe misambatra ny tokantranonareo dia aritra mandrakizay. Izay hoe faniriantsika. Fa andao ireo olona nampiatra ny sosokevitra io hoe nametraka ny Jehova teo amin'ny toerana voalohany teo amin'ny fiainana tao tokantrano no henotsika kely hoe inona ny zavatra nataondry zareo dia manampy anareo mba hiezaka an'izay. Misy tantarany ity nanana tokantrano sambatra efa 50 taona ny raha atao hoe ray dia hoy izy tsy nisy olana tsy voavahana mihitsy satria nataonay ho anisan'ilay tady randra-telo foana Jehova. Hitanareo rehefa ampiarina zany torohevitra ny Baiboly dia mitondra fahasalamana. Ity mbola misy hafa indray da nisy trina niara nanompo an'Andriamanitra izahay ka vao mainka mifankatia kokoa. Raha ataonareo lohalarana foana ary Jehova ao tokantranonareo dia hanampy anareo mba ho sambatra izy ary omeny anareo ireo fitahiana be dia be mpanantenana. Raha mahomby io zany amin'ny tokantrano sambatra. Fa eto aloha eto ny ray aman-dreny dia raha nareo roa zao manana mama anankiroa dia dada anankiroa dia matetika ny ankizy rehefa misy olana dia ina moa ny atao mama na dada mitady fanampiana. Tsy ratsy zany tsy ratsy zany raha misy olana ao tokantrano mangataka fanampiana amin'ny ray aman-dreny. Na mety misy namana ihany koa angatanareo fanampiana. Fa ny an'ny olona sasany rehefa nolotsaina ara-panambadiana ny tena itokisana dia raha ny marina nefa tsy azo itokisana ireny. Fa ny Jehova ihany torohevitry Jehova ihany no tena azo itokisana. Izy ny tena nolotsaina endry sy be fitiavana. Mahafantatra tsara tsika tsirairay avy dia nataony ato amin'ny Baiboly torohevitra ho an'ny fanambadiana. Dia izay no karohanareo voalohany rehefa misy zava-manahirana afaka nampianareo sambatra izany. Hifankatia kokoa nareo rehefa miezaka manao an'izay dia hifandray tsara amin'ny Jehova. Dia ahoana ny atao mba ho amin'ny toerana voalohany Jehova? Dia anika misy fotoana ny teny hoe miara-mianatra Baiboly nareo. Dia izay fomba anankiray nahatonga nazo misarika tamin'ny tojo. Dia hitanareo toy izy hoe miara-mianatra Baiboly tsy tapaka.
miarama mamaky baiboly tsy tapaka, miarama mivavaka tsy tapaka, dia miarama mampan'ny Jehovah tsy tapaka. Rehefa manao an'ireo nareo dia mametraka ny Jehovah amin'ny hoe eo amin'ny toerana voalohany amin'ny tokantranonareo, dia afaka misambatra nareo ohatra dia ohatra teo ny valim-piresantsika teo. Fa andao hijery ny torohevitry Jehovah ho an'ny lehilahy manambady atsika, lehilahy tena hajaina, izay zao no resantsika. Nisy tao mitoja niteny hoe za teo atao batisa, tatetanao ve? Dia ohatra izao mihitsy ilay fihetsika eo, tsikitsiky sady falifaly. Dia nandeha indray ny fotoana, dia nilazany any mpanahy iny hoe mafeno fepetro mpanampy amin'ny fanompoana. Tsikitsiky sady faly ianao no miteny an'ilay hoe vonona foana tsika. Fa androany misy fanendrena vaovao. Ny fanendrena vaovao anao androany izay tombontsoa avy amin'ny Jehovah dia mijerentsika eo amin'ny Korintianina voalohany toko faha 1:7. Korintianina voalohany toko faha 1:7 dia 1:7. Izao no resan'ilay andino. Ary toko fantatrareo fa i Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra, ny lehilahy no lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra kosa no lohan'ny Kristy. Ina ilay fanendrena tojo? Dia resan'ireo hoe lohampianakaviana. Na fanendrena vaovao avy amin'ny Jehovah ianao izany tena tombotsoa izany. Nahoana moa no hoe tombotsoa izany? Dia anika io nanoka tena ho an'i Jehovah, fa nanana io nividiany lafo tamin'irany izany. Dia akinony aminao nefa izy izao. Tena tombotsoa izany fanendrena vaovao avy amin'ny Jehovah, dia tombotsoa ny maray azy. Fa tokony karakarainao tsara izy. Dia ahoana ny karakarainao azy tsara? Mila mahay mitsara zavatra mifanaraka amin'ny torohevitry ny baiboly ianao. Fanapahan-kevitra na amin'ny zavatra hafa ilainao nareo mivady ao tokantrano. Tokony ho hita hoe be fitiavana sy fenao tsara-panahy ianao rehefa miantsoloka ny andraikitra ao io hoe lohampianakaviana. Dia inona no azo atao? Mety manokana fotoana ve mety hoe miara-miara voly? Izany izao ilaina atao. Izay ilay fanomezana izay ilaina. Ny lafiny ara-panahy fandraisantsika teo, ny famelomana fandraisantsika teo, ny fivavahana na hoe ny fanomponan'i Jehovah ny tena zava-dehibe. Tokony ezahanao izany arak'izay azo ataony hoe lohampianakaviana, tarika enika mba tsy ala amin'ny Jehovah mihitsy na inona na inona mitranga. Mety hisy olana hitranga mantsy, dia mba ianao izany ilay tarika azy hifikitra amin'ny Jehovah foana fa tsy hoe sanatria ny talohatra amin'izay. Fa ohatra tsara i Sara sy Abrahama, tena ohatra tsara. Dia i Abrahama no resantsika izany. Tsara mitoja angamba fa nisy fotoana nilaza ny heviny Sara. Dia nanahoana ny fihetsiky Abrahama? Nanaiky izy nanaiky izy ilay zavatra noresahan'ny vady. Dia toy izay koa ilay fomba tokony hitondranao amin'ny vadinao. Izao no nataony Abrahama, tsy nandrahoana ny Sara tsy hiteny izy, tsy nanjakazaka taniny izy, toy izany koa ny lehilahy manaraka ny torohevitry ny baiboly. Tsy hanery ny vadiny anao izay tiany rehetra izy. Marina? Fa inona tokony atao? Mijery izay ilain'ilay vady izany. Dia ho hajain'ny vadiny kokoa ianao rehefa tsara fanahy eo mpanomana. Fa i Jesosy no ohatra tsara amin'ny hoe fomba hitondrana ny vady lohampianakaviana. Dia ataontsika hijery an'izay resahan'ny baiboly momba ny Jesosy Kristy. Inona no nataony? Dia izaho mitojo mba mitady hidingana izy, dia izaho mitafina hoe ahoana no azo ampianana azy. Ao amin'ny Efesianina toko 5 no jerentsika. Efesianina toko 5 dia 5:20. Dia avy eo 5:20. Sao ilay 5:20. Ary lehilahy, tia foana ny vadinareo
tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana sy ny nanolorany tena ny amonjy azy. Efa 820 toy izany koa no tokony tiavan'ilay rany vadiny tahaka ny tenany, izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Fa tsy misy olona mankahala ny nofony fa mamela azy io kosa sy maneho fitiavana azy tahaka ny nataon'i Kristy tamin'ny fiangonana. Hitantsika eo ilay torohevitra omen'ny soratra masina ho an'ny lamanambady, ho tia ny vadiny tahaka ny tenany. Raha reraka zany zao ohatra tojo ety akainy dia misy fotoana mety reraka anika dia inona no tokony ataonao mba mamela kely fotoana zany akanay sy ny zavatra hafa azo hanafana ny Jesosy Kristy, satria izany mihitsy no natao dia nanomboka zareo dia misy fotoana reraka dia teneny ilay mpianatra hoe andao itsika hiaraka kely manana sasatra. Mety ilainy zany, tena ilainy zany amin'izao fiainana sarotra mirotomoto zao misy fotoana ialana sasatra kely. Eo koa ilay hoe vonina fony ainy ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy, izany hoe fiarovana. Io koa zany afaka manahaka an'i Jesosy mba hanome voninahitra ny Jehovah rehefa namadia, vonina hiarana anika foana amin'ny toe-javatra rehetra. Dia matoky izay fa ho vitanao zany, ianao vonina foana ianao, dia matoky izay fa ho vitanao zany, ariky ianao hoe miezaka mba matateraka an'izany. Ahoana moa ilay hoe tokony tia ny vadiny tahaka ny tenany? Dia andaontsika mba hijery kely fitantarana indray, maka fitantarana indray tsika. Tokony ho hajaina ny vehivavy. Ahoana tokoa moa no itiavan'ilay rahay ny vadiny raha tsy hajaina izy io dia ho idera. Mila manaja ny hevitry ny vadiko aho sady miaino ny sosokely. Izany ilay hoe tia ny vady. Mila mihevitra ny fihetseham-pony koa na tsy azoko aza hoe maninona izy mitezitra na malahelo. Dia tsy mety raha tsy rarahiko fotsiny ilay izy. Ireo zany amin'ireo kristiana efa manambady mahita traikefa hoe izay zany fomba fisehoana an'ilay tia ny vady tahaka ny tena. Dia azo mitojo ezana afona tsara zany. Izay ilay hoe tsy tokony ho tezitra be loatra, na hoe nanao teny mahery, na hoe aherisetra, na hoe anivaiva. Zany azo mitojo taritina. Fa tiantsika ihany mamaky fitantarana, misy anankiray ty fomba nampiara mivady amin'ireny sosokevitra ireny. Izao izy hoe efa 8 taona nanavadiana izay misany Angletera, hoy izy manontany ny vady koa aho vao mandray fanapahan-kevitra lehibe. Hoe vao mpianakaviana ianao zany, ianao ilay mandray fanapahan-kevitra farany, fa malina ilay ohatra Jenosy hoe manontany ny vadiny izy aloha zay vao mandray fanapahan-kevitra lehibe. Izay ilay hoe tsy mazakazaka. Dia toy ilay fitantarany miezaka tsy ho tia tena, izay ilainy aloha ny tadaviko, izay vao miaka. Ohatran'ny soferana taxi be, raha vao tsy miasa tsara izy dia tsy mahazo olona, dia isy ilay chauffeur miarasa hira. Dia ohatr'izay zany hoe mila mifampijery tsara io no tena ilainy an'io, izay no velona kokoa, izay vao lehibe. Izay ilay hoe tia ny vady tahaka ny tena ohatran'ny nataon'i Jesosy. Misy mpivady iray ity 5 taona nanambadiana azy zareo. Dia izao no nataony, niezaka ny tsy hanambany ny vadiko aho fa hevitra azo vady tsara sy mahay. Hitanareo fa mitondra fahasambarana sy mampaharitra ny fanambadiana zany fanehoana fitiavana tahaka an'i Jesosy Kristy. Zay 5 taona nanambadiana. Dia lakile an'ilay fahasambarana ilay hoe niezaka tsy nanambany ny vadiny dia nihevitra ny vadiny tsara sy mahay. Azo mitojo tafona tsara zany. Resaka kely azo menika ampiarina indray.
vehivavy tena tiana fa ohatran'ny resaka kely makao amin'ny toza aloha hoe ohatran'ny ahoana moa toerany vehivavy tokantrano dia manampenika koa izay eritreritra hoe inona indray ilay tombontsoa nomeny Jehova anao. Dia eritrereto hoe napetraka Jehova mitoerana manahoana indray anao zao rehefa nomeny ny toja. Takevaka itsika ny Petera voalohany toko fahatelo dia andiny fafito hoe manazava n'izany ty andiny telo. Petera voalohany toko fahatelo dia andiny fafito. Toy izany koa ianareo lehilahy, aoka ianareo hiara-mitoetra foana amin'ny vadinareo araka ny fahalalana ka hanome voninahitra azy. Marina ianika zany napetraka Jehova mitoerana mendrika nomena voninahitra. Dia tojo mitondra anao azy izay fanirian'i Jehova izay. Dia ahoana ny atao? Midika izany hoe tsy mpanao rahavy ao an-trano hoe akory ny ivelan'ny Jehova ny vehivavy. Indraindray ny lehilahy manambady dia amin'ny asa izy dia matorina mijery tele manao jeu ohatran'izany fa vehivavy kofokofoka ao an-trano. Tsy izay ilay tena toerana nametrahan'i Jehova anao fa hoe toerana nomeny voninahitra. Nahoana moa fameno ianao fa tsy hoe andevo na olona ambany akory fa fameno. Fameno mba hatateraka ny fikasan'i Jehova hoe ho feno olona ny tany dia sambatra sy ainy sisa. Manampy anika ny mitadidy amin'izay hoe nahazo tombotsoa sarobidy koa ianao zany. Hamaky torohevitra iray ao amin'ny Baiboly indray tsika ho anao azy dia ivelanao amin'ny Efesiana tsika. Efesiana toko fahadimy dia ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Izao no resahany hoe aoka ny vehivavy nanaiky ny vadiny toy ny aneken'ny tompo, satria ny lehilahy no lohan'ny vadiny toa ny Kristy izay lohan'ny fiangonana no misy mpamonjy ny vatany eo. Toy ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no tokony aneken'ny vehivavy ny vadiny ny amin'ny zavatra rehetra. Mazava izy hoe manaiky sy manaja ny vadinao. Dia ahoana no azonao amseho alohan'izany? Jerena aloha ilay andininy dia tia avy amin'ny Jehova ilay izy. Dia ianao efa nankatohan'i Jehova foana hatramin'izay dia vonona ianao azy antoka hoe nanala ianao. Dia hanampy an'ilay tokantranonareo sambatra sy hanome voninahitra amin'ny Jehova izany. Fa ho jerentsika eo amin'ilay andiny fahatelo amby telopolo dia misy fanampy izy hoe na izany azy dia aoka koa ny lehilahy tsirairay avy ho tia ny vadiny tahaka ny tenany, azoka kosa ny vehivavy hanaja fatratra ny vadiny. Malio eo amin'izy hoe hanaja fatratra. Dia ahoana no azo ao amsehoana an'izany? Tiantsika ihany ireo efa hiaina tao anatin'ny tokantrano nandritra ny fotoana lava mba enona kely inona ny nataondry zareo dia azo mandahafa. Tena ilain'ny lehilahy no hoe hajaina. Dia izao no resahan'ity lehilahy anankiray ity. Samy mila fitiavana sy fanajana amin'ny vady fa ny lehilahy tena faly rehefa hajaina. Anao zany rehefa tena manaja fatratra ny tojo ianao dia ho faly izy. Dia inona ilay vokany? Hoy sy lofo lehilahy rehefa manambady. Mila tsapan'ny lehilahy hoe mahay miatrika an'izay mitranga izy, mahavaolana ary mahavelo lavy aman-janaka. Mandray soa ny lehilahy rehefa hajain'ny vadiny noho izy mahavita andreo. Mahasoa an'ilay vehivavy koa anefa izany. Hoy kanto, maneho fitiavana bebe kokoa amiko ny vadiko rehefa manaja azy. Anika ilay soa azy hoe tian'i Jehova izany ilay izy, fa rehefa ezahanao arahina dia vao mainka ianao ahita toetra tsara ny tojo. Dia ohatr'izay koa i tojo rehefa mikarakara tsara ny anika izy dia ahita toetra tsara dia ho sambatra nareo.
tokony hiezaka hiara asa tsara ary nareo a mba hahatonga an'ilay tokantranonareo hoe hiatana sy ho sambatra. Fa androany mahafinaritra be ny mahita anareo hoe ezaka ny akanjo tsara, ohatran'ny mpanatrika rehetra hoe niezaka ny akanjo tsara. Fa ny baiboly mampirisika hoe mitafy fitiavana. Dia izao fitononona zany hoe fifankatiavana. Ny akanjo a ohatra hoe mangatsika dia manavy akanjo tsika, miaro zany ny akanjo. Fa rehefa tena jerentsika tsara ilay akanjo mety dia lasa tsara tarehy ilay olona anankiray rehefa tena miaingo tsara izy. Dia toy izany koa rehefa mampitombo ny fifankatiavanareo nareo dia lasa miaro ny tokantranonareo izy io, dia lasa manatsara ny tokantranonareo. Dia miezana mba hikolokolo foana ny fitiavanareo. Tadiavako fomba azo mamoana an'izany. Nareo angamba mety efa mahita hoe inona ny efa nataonareo mba ampisehoana hoe tena mifankatia. Dia ireny azo tohizana, azo hiatsarana foana hoe ahoana ny fomba ahoana ny fiainana. Misy teny mampiantsony ny mifankatia sy ny vady ohatra. Misy fiahinana ndraiky mety misy hoe avy niasa dia mety mivimina zavatra kely tonga dia fiainana. Ny zavatra maro zany azo fa manokana foana fotoana isan'andro, ty tena zava-dehibe. Manokana foana fotoana isan'andro ifampiresahana. Fa mety tsy eto mantsy izy raha ohatra hoe isaky ny avy miasa ohatra tojo dia mitondra ny zavatra tena tiany anika. Ohatra hoe yaourt, tondra n'izy dia apetrany dia mety anahoana raha ohatr'izay foana tsy tena mafy ny fifankatiavana. Fa ny miresaka dia mihaino tsara rehefa miresaka ny anankiray dia eo nareo mahita hoe inona ary ilay zavatra ilain'ny mivadika mitany semika. Dia manampy anareo hoe hifankatiana. Irinay raha hoe arahanareo ilay torohevitra Jehovah tao amin'ny baiboly tao. Satria anisan'ny mahafaly anay ny mahita anareo raha faneraserantsika hoe sambatra sy faly ohatra ny androany foana, tsikitsiky foana na dia misy olana azy mba tsy hahafaly sambatra foana satria arahanareo ny torohevitra ny baiboly. Dia miaraka faly aminareo zay rehefa ezaka manjaina. Fitanareo raha misy atsirambina amin'ny fanarahana ny torohevitra ny baiboly dia mikorotana ilay tokantrano dia jereo fa ho avy ilay ato amin'ny dada sy mama dia hiaraka ho sahiran-tsaina kory zareo. Dia mahavahoaka ny jevanareo mety misy vokany amin'ny fifandraisanareo amin'ny mpiara-monina zany, mety misy vokany amin'ny fiarahanareo amin'ny fiangonana zany. Dia jereo fa hoe miara-malahelo daholo ireny. Fa tiantsika dia hoe ohatran'i Jehovah faly foana tsika na inona mitranga dia hanana tokantrano sambatra nareo. Izy mivady efa fantatsika hoe vady ara-dalàna fa te hanao vady mpanambadiana zareo. Asaintsika izy ireo zany zao aleraka amin'izay. Izao raha kotomana totsona laina dia mandray anao randriana masina vahatry ny anik Victoria ho vady para-dalàna. Tiako sy lalaiko ary tena mahazaiko mifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra misoratra masina manela kristiana manambady. Raha mbola hiara-mika tantarako isika araka amin'ny fandaharan'Andriamanitra momba fanambadiana.
Izaho Andriamandrasana Vahatrinena Victoria dia mandray aminao rakotomana ny analana tontsoa ho vadiko ara-dalàna ho tiaviko sy ho lalaiko ary tena ho ajaiko mifanaraka amin'ny lalan'Andriamanitra amin'ny soratra masina raha mbola miara-miaina eto an-tany koa isika araka ny fandaharan'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Jehovah Andriamanitra ray Andriamanitra be fitiavana, ray Andriamanitra falifaly, Andriamanitra be hatsara-panahy. Mankasitraka Jehovah nohony antony namoronanao ny zavatra rehetra satria misy fikasana tsara namoronanao ny zavatra rehetra dia nizaranao an'izany hafaliana sy fitiavana izany. Dia ny olombelona anisan'ny noforononao hanana ny toetranao dia afaka maneho tsara an'izany fitiavana sy fifaliana izany eo amin'ny fiainana. Faly izay Jehovah androany satria tanteraka soamantsara ny fanambadiany Tody sy Anika. Izy ireo Jehovah tena tianao, tian'izy ireo raha mivoninahitra ny anaranao foana ny fomba fiainan'izy ireo, ny tokantranon'izy ireo. Izany no antony fidianan'izy ireo mba hiaino indray ireo torohevitra avy eo amin'ny teninao teto amin'ity toerana ity. Fa afaka ho azy mivady izay Jehovah mba hanampy azy ny fanahinao masina, hikarakara manokana azy ireo mba tonga azy ireo hanana an'izany tokantrano sambatra izany. Dia mba haritra mandrakizay ny fifankatiavan'izy ireo ka ho tena faly izy ireo mpanotonanao. Mivavaka koa izay ho an'ireo vahoakanao efa manana tokantrano mba tahio izy ireny, mba hitadidy an'ireo torohevitra avy eo amin'ny teninao mba hiatrehan'izy ireo amin'izao andro faritra tsy mora setrain'izao ka ho vonina hampiatra ny torohevitra ao mba hanana tokantrano sambatra. Tiana koa nefa hanampy anay no mandritra n'ity andro ity ka izay zavatra rehetra ataonay dia ho voninahitry ny anaranao masina. Izay mety manao fahadisoana ihany dia mangataka ny famindramponao sy ny fampiran-keloka avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no iarahana manolotra ny vavaka. Amen. Sotran'ny Andriamandiga somika atsika tamin'ny teny tsara izay nanampy izy mivady so atsika rehetra iny. Ankasitrahana koa tsika rehetra tamin'ny faharetana tamin'ny fandaharana iny ary izay koa namarana ny fandaharana nataony teto amin'ny efitrano fanjakana. Fa manana ny fandaharana tanteraka dia no hira anankiray sika dia ny hira fa 1:30 ilay firana efa eny amintsika izay mitondra ny lohateny hoe nampiraisin'Andriamanitra ny vady. Alaina atao matotoko fa 9:30 dia ny fahatelo sy fahenina. Amen.
mivady zany mba mivoaka voalohany, dia avy eo manaraka ny ray aman-dreny, dia avy eo sika rehetra afaka manaraka moramora voariana ihany koa, dia afaka miaraban'izy ireo aoriana ao. Misy koa moa fandaharana izay nomanin'izy ireo an'izay tsy afaka miara-mifaly amin'izy ireo, dia afaka manaraka an'izay tsika rehefa manaraka. Yeah.
hatrizay anjaranao zay mahalala no mampiditra ao ambala iraondry zay naniasy fitiavana nizao tontolo izao no nanoloraniny ainy tompo efa voavidiny taminy rany ireo olona rehetra eto antany fitiavana nizao tontolo izao no nanoloraniny ainy tompo efa voavidiny taminy rany ireo olona rehetra eto antany ilazany famonjenireo zay tsy mba manateny aina mpifaliana radrizay anjaranao zay mahalala no mampiditra ao ambala ireo izay naniasy fitiavana izao tontolo izao no nanoloraniny ainy tompo efa voavidiny taminy rany ireo olona rehetra eto antany fitiavana